Fiadanany tompo amintsika rehetra indray ry havana malala misaotra ny tompo indray tsika mbola afaka mifandray amin'ny alalan'izao a fandaharana fo izao a amin'ity androany ity ifampizaranteny anankiray monja isika androany a afahantsika mandroso indray a amin'ny fiarahana amin'i Jesosy Kristy. Ty moto faharotoko voalohany a andiny ny faraka ambin'ny folo sy ny faharoa ambin'ny folo to de vakiko aminaran'i Jesosy. Ny amin'ny filazantsara io a no nanendrenay Paoly ho mpitory sy apôstôly ary mpampianatra. Ary noho izany ihany koa no iaretako izao zavatra zao, ka tsy menatra satria fantatro izay inoko ary matoky aho fa izy mahatahiry ilay zavatra natolotro azy. Na ny marimarina kokoa misy soratra kely, soramandry kely ery ambany, izy mahatahiry ilay zavatra izay natolony aho mandra-piavana izay andro izay. Le zay andro zay zany le fotoana zay aviny. Io teny io no ifampizarantsika amin'ity androandroany ity raha lasaina bavy ao anatin'izao afatra fo izao. Na resaky tsika androany de zao hoe fantatrao ve izay inonao, fantatrao ve ny Andriamanitrao. Paul rehefa miresaka de milaza izy hoe ny Andriamanitro. Zany hoe fantatro Paul loatra iza lay topoiny, ary fantatro Paul loatra iza lay ao anatiny, iza ny ato anatiny. Io Andriamanitra izay ampahafantarina, io Andriamanitra izay fantatro Paul loatra io. De ozy izy milaza ny bokin'ny Galatiana toko faharoa hoe zaho ozy izy tsy nampianarin'olona tamin'izany antsony Jesosy ozy izy dia tsy nakany amin'izay apôstôly teo alohako a nianatra mikasika an'io Jesosy io, ary tsy olombelona nampafantatra mikasika an'io Jesosy io, fa za mihitsy no nisehony, za mihitsy no nampafantarany tenany. Tsy lay Damaskosy irery any io ty lazainy io, fa rehefa nokasihan Jesosy novonjainy Jesosy io apôstôly Paul io de nandeha kely nakany Arabia nandritra ny 13 taona raha tsy diso ary tany no nitaizany Jesosy azy, ary tany no nafantarany Jesosy, tsy tamin'ny fomba fitenin'olombelona, tsy tamin'ny fomba fampianarany Petera na ry Jona na ny hafa ihany koa, fa i Jesosy mihitsy no niseho taminy. Ny akamaroan'ny olona izay mivavaka de Jesosy ny pastera ny fantany. Ny akamaroan'ny olona izay mivavaka de ny Andriamanitra pastera ny fantany. Zany hoe ilay Andriamanitra izay toriany pastera ny fantany, ilay Jesosy izay toriany pastera ny fantany, ilay Jesosy izay tantarainy Baiboly ny fantany. Zao ny fanambarana hoy ny Baiboly de mino izy satria zay ny tenena aminy hoe mino ny Baiboly, fa ny Baiboly no lalana mitondra ho amin'ny fiainana mandrakizay. Za te ilaza aminao amin'ity androandroany ity fa raha ohatran'izay ny fiainana zay iainanao de voaozongozona ianao ao anatina tontolona fanimpona an'Andriamanitra. Satria maninona, rehefa lay Jesosy n'olona no tantaraina aminao de misy olo-kafa indray rehefa avy eo anozongozona aniny fahalalana izay nomenanao iny. Atsy misy olona mitantarany Jesosy ho avy ny olona izay tantarany Mohametany indray, azonao, ho avy ny olona izay tantarany Bodahany, ary ho avy ny olona izay tantarany fombandrazany, ary ho avy ny olona ihany koa izay tantarany Andriamaniny izay tsy misy. Satria izy tsy mino an'Andriamanitra de hitantara ihany koa izy fa enao lay Andriamanitra tantarainy pastera ato zany de Andriamanitra namorona ny zavatra rehetrarehetra. Ohatran'izao isika olombelona fofinaina vamivavorony, isika olombelona dia ohatran'izao. Zay zany ny tantarainy pastera mikasika ny Andriamanitra pastera. Ho avy indray le olona izay tsy mino an'Andriamanitra de hitantara ny Andriamaniny ihany koa izy lay tsy misy an'izany. Big Bang ny aviany zao rehetrarehetra zao. Jereo zao ny dinosaure, ny Baiboly de milaza fa ohatran'izao mifandehan'ny tantara, nefa ny dinosaure efa 5 millions d'années, 10 millions d'années, zao tontolo zao ity tany, ity bola-tany ity efa amina milliard d'années, ohatran'izao natao test, ireto avy famantarana, ireto avy ny ohatran'izao, ireto avy ny ohatran'izao. Inona zavatra mitranga? Miozongozona ny any anaty. Miozongozona ny any anaty, tsy fantatra tsony aiza ny fikirana, satria maninona? Olona ny tantara taminao an'ilay Andriamanitra,
olona no ny resaka taminao an'ilay tompony le olona mitantara io ihany koa mbola be debe ny tsy mahalala ihany koa fa lovatsofina zany ange ny olona be ao anatina tontolona fivavahana raha sanabavy misy lovatsofina be debe misy zavatra tsy nandramana akory fa ohatra ny azoazonina fotsiny ohatra ny hitakita vakivakina eo fotsiny ohatra ny teoria fotsiny ohatra ny mahita démonstration ohatra mamakimaky boky etsyeroa de reny no raisina sy inona zany rano tena te iresaka amintsika raha tianao ny finoanao ny aharitra jereo tsara zavatra lazain'ny apôstôly paoly sy ny fomba finony a rehefa miresaka izy anty timoty faharoa toko voalohany andiny faharoa amby folo ty zao ozy izy a noho ny am'izany zavatra zany no iaretako zao zavatra zao ka tsy menatra satria fantatro izay inoko fantatro lay jesosy izay inoko ary matoky a fa izy de matahiry lay zavatra nomeny a mandra-piavan'izay andraina le zavatra zay nomeny azy lay famonjena de fantatro izy paoly tsy ananako aia tsy ananako fisalasalana satria fantatro loatra lay atao anatiko ity resaky tsika androany ity ao anatinao ve jesosy tsapanao ve ao anatinao jesosy ny inana ve anao nandray ve anao ny teny fiainana afaka etaeta ve anao fa sao de paster tovy mitantara aminao ny fiarahana am' jesosy de mahafaka etaeta de mino anao ay mahafaka etaeta hono ny fiarahana am' jesosy zay lay jesosy ny paster tovy zay toriny zay ny anotoriko aminao eto a de ny jesosiko ny anotoriko aminao eto a de ny andriamanitro fa ianao mila malala ary mila mahatsapa ary mila maheno ao anatin'ny fonao hoe zay marina ve raha ny marina zany de zao za tsy mampianatra anao eto fa za miconfirme na manamafy izay efa ny anatin'ny tsirairay avy fotsiny raha tsisy ninona ny anatin'ny tsirairay avy de tsisy ninona confirmena raha misy zavatra ny anatin'ny tsirairay avy de zay ny confirmena de rehefa mahenony fanambarana ianao ka miatokatoka na resy lahatra de mila fatarinao hoe mandresy lahatra paster tovy veny nandresy lahatra anao sa lay zavatra ao anatinao no navoakako tamin'ny alalan'ny teny mety tsy hainao fotsiny mamoaka le izy amin'ny alalan'ny teny de le zavatra ambarako no mamoaka lay zavatra izay ao anatinao hoe tena zay mihitsy le fahatsapako tena zay mihitsy le heniko rehefa miresaky tsika eto fa ny fiarahana amin'ny kristy de fitiavana manery tsy hoe manomboka hieritreritra am'izay ianao arita de za ko raha nga tena mba hiezaka mba ho am'izany zay nge mampatonga le izy tsy ezaka ny fiarahana amin'ny tompo e zavatra tsapa ao anaty fa raha ezaka ny fiarahanao amin'ny tompo ny andriamanitro paster tovo zay ny jesosiko zay no inonao fa tsy manana n'lay jesosy ao anatinao ianao fa rehefa manana n'lay jesosy ao anatinao ianao izy no mitondra anao izy mitatana anao izy mampahery anao amin'ny fotoana rehetrarehetra izy manome fifaliana anao na de mety sarotra ary zavatra iainanao izy manome fiadananao anao na de mbola betsaka ary ny problema na de mbola betsaka ary zavatra tsy miova zany zavatra zany no inonao sy horena ny finoanao de mahatonga anao milaza hoe fantatro lay atao anatiko fantatro lay manome fiadanana fantatro lay manome fifaliana fantatro lay manome fiainanao a fantatro lay tsy manameloka fantatro lay manadio ahy amin'ny rany ka mahatonga an'ity saiko ity tsy manameloka fa mahatonga feno fiadanana sy fifaliana foana na de misy fotoana ary ambola manao fadisoana na de misy fotoana ary ambola reraka raha vo tsy fantatrao zay de isaky mihetsika ianao de manontany olona foana ahoana indray le am'izao za tsy miteny hoe raha tsy manontany olona tsara ny manontany ary aza menatra manontany fa rehefa manontany ihany koa de mahita hoe le position hoe aiza ho aiza marina tena izy ve le atao anatiko fa zany zany tena te resaka aminao hoe be debe ny olona miresaka nisy fotoana ako nanao émission tamin'ny radio tamin'ny onjapeo anankiray de nisy adievitra moa tao anatin'le izy zany tsy tena hoe adievitra be ohatra nyreny tatsika amin'ny fahita lavitra reny fa nisy mpanao fomban-drazana atao de nisy olona scientifique atao de za zany le mba mpitondra teny ny kristianina de ozy izy le olona manao fomban-drazana hoe zany lanitra zany nge tsy fantatra fisiny zany finoana fotsiny zany inona fotsiny le izy hoe ohatra zao setra zao zany andriamanitra zany ohatran'zay fotsiny inona fotsiny le izy hoe zay satria zay ny atao hoe finoana nahitsiko mihitsy mialatsiny aho a tsy zany ny finoana kristianina ny kristianisma tsy teoria ny kristianisma tsy teolojia ny kristianisma tsy doctrine na dogma na karazan-javatra maro san-karazany taratasy sy boky be debe asisika ny anaty atidohan'olombelona tsy zany so ny ambarany jaona izay mbola etiko eto ihany jaona voalohany toko voalohany andininy voalohany zavatra notsapo
tsapainy tananay zavatra notsapainy tananay hitany masonay reny sofinay nojereny masonay zany notorinay de nianteny fiainana sandroany tena teresaka aminao mihitsy marina fa mivavakytsika marina fa manompo isika marina fa nahita mirakly tsika marina fa nandray azao nandray valimbavaka sy sisa fa velona ao anatinao ve lay Andriamanitra ao tsapanao ao anatinao ve ny fahavelomany Jesosy fa raha vao tsy tsapanao zany religion zay ny iainanao fombafomba mpivavahana zay ny iainanao ary ny loza de zao ozy izy ny ten'Andriamanitra manambara ny boky Matthieu 7:4 efa netiko indroy intelo teto ty fanoarany ty ozy izy Jesosy hoe nizanizy ozy izy miainao zany teny zany ka tsy mankato de hoariko am'le lahadala anankiray zay nanona ny trano ambony fasika tonga ny rivotra tonga ny tafiotra namely ny rika ary de enjery zany trano zany de loza ny fienjerany fa zay miaino an'zany teny zany kosa ozy izy ka mankato midika le hoe mankato dia miaino zany hoe tonga velona ao anatiny matsiaro a le teny ao ambokiny Jaona 1 ao hoe ary am'zany ozy izy ny teny dia tonga nofo ka niara-nonona tamitsika ity lay teny Jesosy Kristy de tonga nofo izy de miara-monina amitsika ao anatitsika ao ivelomatsika iainatsika mila tsapy zany raha lasianabavy aza manompo Andriamanitr'olo-kafa zany ianao fa le tsapanao la eninao la tsapanao any anatinao velona any anatinao zay tokony ary raha mbola tsy mahatsapa an'izay ianao miresamy tompo za tsy mahatsapa an'izany za makany am-piangonana fotsiny za manao rakitra za manao ampafolo-karena za manao anty za manao androa zako efa mivavaka za nanao zao fa tsy tsapako ianao velona atao anatiko tsy henoko ianao mametraka an'izany fiainam-baovao atao anatiko zany tsy henoko ianao mametraka ny sitraponao atao anatiko tsy henoko ianao mametraka fifaliana atao anatiko tsy henoko ianao mametraka fiadanana atao anatiko miresana zany amin'ny tompo fa raha vao tsy zay no resahanao raha vao tsy zany ny zavatra mitoetra ao-ponao mangozohozo foana ny fanomponao an'Andriamanitra de rehefa tonga ty karazana olona izay mitondra fangozohozona ity miaraka amin'ny demonstration maro isan-karazany na ty baiboly ty aragny mampisalasala be ny inonany io e za tena milazanao za tsy mametsiny mihitsy ny olona tsy mino baiboly tsy manometsiny ny olona tsy mino baiboly satria mampisalasala ny zavatra zay ambarany baiboly rehefa tsy mifanamasina anao anatin'ny olona ary rehefa tsy misy an'zany asa fanamasina zany ao am-pon'ny olona za te laza aminao androany ary sako ny teny aminao androany secret fa lazaiko aminao fa nany mpitondra fivavahana ary PDB no tsy mino baiboly mety gaga ianao ohatray ina koa zany tenen'le paster ty zany tsy mino baiboly izy kitory baiboly mitory baiboly izy satria io ny asa fivelomany lasa asa fivelomana tahaka fivelomana rehetrarehetra fa na izy ary mamaky an'io efa tsy mino tsony ny sasany mino satria zay ny nampianariny reo teo aloha azy fa androany te hiresaka aminao andramo mila tsapa mila eno mila sotrona ozy Jesosy za mameloa rano miboiboika tsy manapataperana rehefa misotro an'io nio rehefa mihinana an'io ianao de tsy azo ozongozonona ny any anatinao fa raha vao tsy mihinana ianao tena milazanao azay tonga rehetrarehetra ilaza daholo ary anozongozona anao ho avy ny olona izay mitory sy milaza fa zany Jesosy zany de tsy Andriamanitra zany fa zanak'Andriamanitra de eo indraynao aloha tsy Andriamanitra zany Jesosy de avoaka ny verset e mampatonga le baiboly tena lazaiko anao fa mampiozongozona be raha io texte io fanambarana io fotsiny jerena ohatrany tsy izy marina reto avy verset mamoaka anankidimy na anankenio izy ohatrany tsy izy marina de lazany reny anankiray ilaza zao ny tena izy Yahosoa ny tena izy laza ndray ianao ohatrany tsy tena anarany marina ohatrany tsy tena anaran'le Andriamanitra marina le Jesosy ozy ny anankiray ndray Yesoa ny tena izy mila verina le ohatran'izao mila tao le ohatran'izao de miozongozona eo zay ny dikan'le hoe tonga ny rivotra mamela ny tafiotra miakatra ny rika menjery zany trano zany satria manenina tsy miorina eo ambony vatolampy tsy misy an'lay vatolampy fanorenana ao anatin'ny fony de tsy inona fa ny tenin'Andriamanitra ny atao hoe vatolampy zany tenin'Andriamanitra zany de tsy inona fa Jesosy zavatra iray any zany Jesosy daholo no ambarany tenin'Andriamanitra rehetrarehetra ary manondro any Jesosy daholo ny tenin'Andriamanitra rehetra miozongozona ny finotsika mbola ho avy daholo ny karazana fanozongozonana rehetra araky le resako taminao teo ny tsy mino an'Andriamanitra nge enjana be tena manao demonstration mihitsy
ary rehefa mahita an'izany ianao de ohatrany tsy resy lahatra ndre ohatran'izao marina androany zavatra zay toriko sy resahako aminao de zao mila fantatra ao mila tsapanao mila henonao zany jesosy vely zany fa rehefa tsy tsapanao sy henonao zany tsy maintsy voahozongozona foana ianao tsy maintsy voahozongozona foana ianao de mitety atoko-pivavahana ny ataonao raharaha de leo ianao ny farany de tsy mino an'Andriamanitra ianao ny farany misy zavatra ohatran'izany inge miatra mihitsy eo am'izao tontolo zao hoe jerenao ina mampatonga ny Européana zareo Européana reo tsy mino an'Andriamanitra ny akamaroany reo nefa fivavahan-drazana ny fivavahana kristianina atao Eropa fahiny satria inona ny antony tsy miaina ry zareo tsy miainy ty tapany ao anatiny zany Jesosy velona zany tena marina mihitsy le zavatra tantarainy olona hoe nataon'ny Européana fitaovana fanambabona firenena sy manina moa izy ty fanandevozana ny hafa fotsiny fivavahana tena marina zany lasa fitaovana le izy sisa io no fomba izay andemena ny sain'ny olona io no fomba izay andemena ny fieritreretan'ny olona fa ny tsy fantatra ry zareo izy mitory zavatra izay tsy ainy akory izy mitory zavatra izay tsy ny ainany akory zay mahatonga azy tsisy mihintsony ankehitriny voahozongozona zavatra trano miorina eo ambony fasika rehefa tratra ny teknôlôjia rehefa tratra ny siansa rehefa tratra ny zavatra maro isan-karazany rodana am'izay le finoana rava am'izay le finoana satria maniny tsy miorina eo ambony vatolampy ozy izy ny apôstôly Paoly sanylaza fantatro inoko io zay ny mampatonga amino fa matoky aosy izy fa izy de matahiriny zavatra zay nomeny any famonjena azoko antoka fa mandra-piaviny zay andro zay ndika le zay andro zay ny fotoana zay iavina eny am'y raha alanitra voazona satria maniny fantatro ny Andriamanitra androany resakitsika fataro ny Andriamanitra ao ary raha mbola tsy fantatra ao izy raha mbola tsy miainao anatinao izy ka makasika anao zao afatra zao miresaha amin'ny tompo ao za te andray ny fitiavanao androany tiako tsapa velona ao anatiko ny fitiavanao tiako tsapa ny fitiavanao mampahery ah tiako tsapa ny fitiavanao mampitraka te hiaina fifaliana ao aminao a aza mitady zavatra ivelany ianao miaraka amin'Andriamanitra fa ny zavatra fitadiavana zavatra ivelany de majamba fana tena mialatsiny mihitsy afa zany mahatonga an'ireny fa rehefa ny olona mitady zavatra ivelany foana jamba ny masom-panahy tsy mahita nininy zany ny problema ny Israely nanatona ny Jesosy izy Jesosy Jaona de nilaza ity ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao fa iza ny tonga teo anatrehan Jesosy mba hoe sorom-pahotana tsisy nanray ary efa manondro mihitsy Jaona io ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotana zao tontolo zao tsisy nanatona ny Jesosy mba hoe sorom-pahotana fa inavy nanatonan'izy rehetra ny Jesosy anasitrana ny masoko tompo anasitrana ny sofiko tompo apatonga nyty tongotro ty aniry Jesosy maty ny zanako lahy Jesosy felo tongava manangana azy sy sisa rehetrarehetra manajambo zany fa androary raha mikasika anao ny tompo maniry azy aza mitady zavatra hafa matsiaro ny hirany farandre mamonjy anankiray zay am'laza hoe tsy ny fedananao no ilaiko tsy fitahina kotsy zany ny andrandraiko fa ianao mihitsy raha izanakafanahy ianao manontolo tompo ianao ny tiako a rehefa zany ny herenao setaetanao ho hitanao ny fikasiany sy ny fiasany ao am-pony ao ary de afaky nilaza ihany koa ianao sy ho sa ilaza fantatro zay inoko fantatro ny Andriamanitra fantatro ny Jesosiko ary izy tia mitaka ary za tsy maintsy maharitra ao aminy ary za tsy maintsy voavonjy ao aminy zay nay ny afatritsika amin'ity andro anio ity a samy tahiny tompontsika amin'ny manaraka toy izao indray velo matomboka